Vatsim-pana entin'i Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Aoka iombavaka izay tompoko. Ry Andriamanitra ray zanak'ahafany masina no faly indray fonay raha afaka manatanteraka ankehitriny izao fotoana izao ahafahanay mihaona aminao. Andriamanitra lehibe, manerinерina, tsy takatry ny maso ny saina, tompon'izao rehetra izao, ny avo indrindra, tsara sady mpanao ny tsara, lehibe fitiavana satria loharan'ny-pitiavana. Mideranao sy mankalaza anao izay mivoninahitra anao amin'izao raha fotoana izao. Ary dia mangataka aminao indrindra ekeo hanitra kasitrano andrenao, ny fanajana ianao ary ny fiankofanay alohan'ny voninahitra ao. Ray ny mandrakizay izay andrean'ny fiadanana, tombo sy mpamonjy ary dia ekeo hanitra kasitrano andrenao tompo aho izao fotoana izao. Mangataka aminao indrindra izahay mba ahidino ny famindram-ponao sy ny fampialan-keloka ho anay tsirairay avy Jesosy ary dia rehefa nanamasina mahery ny asa teny anatinay, andrenesanay ny feonao amin'izao fotoana izao tompo manala. Miteny araka ny fombanao Jesosy fa voninkaino izay mpanomponao. Amin'ny anaranao masina sy manan-kira Nazareta, ilay tompony tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka anjona manisy mangataka izany vavaka izany. Misaotra Jesosy manalo. Alleluia. Amen. Amintsika mandrakariva ny arava ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Hoy ny lohateny amin'ny vatsim-panahy ankehitriny hoe mitondra fifaliana ho any fandresen'ny finoanao. Mitondra fifaliana ho any ny fandresen'ny finoanao hoy Jesosy. Ny ten'Andriamanitra dia ao amin'ny filazantsara araka ny marika 5 ny andininy 4:30. Marika 5:30 ny andininy 4:30. Marika 5:34. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Jesosy taminy, anaka ny finoanao nahasitrana anao, mandehana soamantsara ary sitrana amin'ny aretinao. Anaka ny finoanao no nahasitrana anao, mandehana soamantsara ary sitrana amin'ny aretinao. Amen. Indraindray tokoa dia mety ho adinontsika fa misy fiantraikany amin'ny tompo ny fanekentsika ny teniny, ny fankatoavantsika izay lazainy. Misy fiantraikany amin'i Jesosy, amin'Andriamanitra, amin'ny fanahy masina, ny fandresentsika manoloana ny ady izay diavintsika dia an-tany. Misy fiantraikany eo amin'ny fihetsem-po ny Jesosy ny fandresen'ny finoantsika. Faly izy noho isika mandresy noho ny fandresen'ny finoantsika eo amin'ny andavanandrontsika, eo amin'ny adi-piainantsika satria tiantsika izy, satria mamina isika. Ary dia izay no tonga ny tompo hanambary izany. Ny finoanao no nahasitrana anao, mandehana soamantsara ary sitrana amin'ny aretinao. Hoy ny tompo Jesosy avy any Nazareta hoe efa nahatsapa ho adala ve ianao, satria ny olona izay mijery ety ivelany dia misaina izany. Indraindray arina azo lazaina koa azy hoe matetika noho ny toe-panahinao mifantoka amin'ny tomponao, noho ny fankatoavanao izay lazainy ny tomponao. Dia toa heverin'ny olona fa adala ianao. Aoka nefa ho tsaroana mandrakariva fa ny finoana tokoa, ny fankatoavana ny tomponao, fanajana azy, ny fanatanteranao izay lazainy tomponao
dia tsy lôjika eo anatrehan'izao tontolo izao. Raha manambara ianao fa indray androany tokoa dia ho levona ny tany sy ny lanitra, dia heverin'ny olona ho fahaдаlan'izany. Zao mantsy, rehefa mijery ny ety ivelany ianao ka mahita hoe amin'izao andro fahavaratra mahafinaritra izao, raha fahavaratra ny andro, mirehitra ny jiro ohatra amin'ny alina, mihira ny vorona, sahirana ny tantely, na manga ny lanitra, misy lasantsy ny fiarakodia, manana sakafo ny olona, toa milamindamina ny zavatra rehetra, dia ahoana no eritreretinao fa hisy fotoana izay hisy zavatra mahatsiravina hitranga anatin'ny fotoana fohy mahakasika izao tontolo izao, ka ho foana ny tany sy ny lanitra, ho potika izao rehetra izao. Movadin'ny olona fa amin'ny fotoana tokoa izay nisy ny ady lehibe ohatra, dia rava izao rehetra izao, potika sy hototo izao rehetra izao, anefa nisy fahatsarana talohan'izany. Koa raha manambara ianao fa indray androany dia ho potika izao rehetra izao, dia mety heverin'ny olona fa ho adala satria mifikitra loatra izy hamita ny masony. Anio ary tsarovy fa ny finoanao dia tsy arakaraka izay eritreretin'ny olona, ka tsy tokony hijery izay mety ho firesaky ny olona na ny valitenin'ny olona manoloana ny fanambarana ny fahamarinana izany. Manambara ny fahamarinana ianao no ny finoana izay ao anatinao, ny finoanao ahy, ny finoanao izay ambarako, ny finoanao ny teny izay lazaiko, dia tsy mila izay heverin'ny olona ho valiteny manoloana izany. Ka na inona ny zavatra ambarany manoloana izay teneninao no ny finoanao ahy, dia aza atao manan-danja izany. Rehefa mijery ny olona mantsy dia heveriny fa ho fanatika ianao, heveriny fa ho adala ianao, fa ny zava-dehibe tokony hitoetra ao anatinao, mafiorina avy ny finoanao ary manana ilay fahatahorana n'Andriamanitra ao avy ianao. Fanahy ny fahatahorana an'i Jehova izay zava-dehibe indrindra tokony ho sain'ny olona hitoetra anatin'ny fony, izay no zava-dehibe, ary ny fankatoavana izay lazain'Andriamanitra iray ao amin'ny soratra masina no toin'izany sy fanatanterahana izany fahatahorana n'Andriamanitra izany. Ny fitiavanao ahy, ny fandresen'ny fitiavanao ahy sy ny nandavanao ny herin'ny ratsy rehetra. Eny, ny fitiavanao ahy mihoatra no zavatra rehetra, izany no tadiaviko, izany no mahafaly ahy. Tsy ho takatrao amin'ny fomba fendry tanteraka ny harena lehibe hananan'izany atao hoe fitiavana ahy izany. Fa raha takatrao izany dia izay no fahasambarana tokoa. Anefa mety tsy ho tratranao izany amin'ny maha-olombelonanao. Noho izany ampitoery tsara ny fonao eo amin'ny fitiavana an'Andriamanitra, fankatoavana an'Andriamanitra, finoana an'Andriamanitra, fanatanterahana izay sitrak'Andriamanitra. Fantatro, azoko, tsapako tsara ny tolona ao anatin'izay atao hoe fonao, fitadiavana fanantenana, fikatsahana ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra ao. Misy tokoa izany tolona izany izay hatrehanareo, tolona eo amin'ny fahasalamana ara-batana,
ara-tsaina ara-panahy. Soa fa ity taranaka ity dia taranaka izay vavolombelona amin'ny fiaviako. Taranaka vavolombelona amin'izay zavatra hitranga. Ao dia ao tokoa ny zavatsarotra izay tsy maintsy lalovanareo, kanefa matokia izaho dia eo anivonareo, satria momba anareo isan'andro mba hara-pahatonga ny fahataberan'izao tontolo izao. Ireo izay mihazakazaka manatona mitady ny fialofan'ny fahamarinana dia azo famelan-keloka ary ihany koa amafisiko amin'izy ireo ny fahefana fanambarana mpahasahiana izany fahamarinana izany. Maro ny mahatsapa ny fisarahana amin'ny fianakaviana ary toa voailika noho izany fijoroana amin'ny finoana izany. Ny faribolanao ara-piarahamonina dia mihevitra fa voafitaka ianao. Maro ny voatsikera amavoina, lasaina fa mino zavatra adaladala toy ny fampakarana na ny enlèvement. Maro no very asa, ny very vady manoloana ny fijoroan'ny vavolombelona eo anatrehan'ny finoana izay arahany. Ny tena mampalahelo ahy indrindra moa momba anao dia ny mahakasika izay fampakarana izay, ny enlèvement. Satria rehefa nino izany ianao ka mampity izany amin'ny hafa dia indro fa manohitra ny olona ka manao anao ho tsinitsinina. Tomoera tsara, minoa fotsiny ihany, tanteraho ny asako, mandehana amin'ny fitiavana, amin'ny fifaliana ary ihany koa amin'ny fiadanana. Sarobidy ny fampanantenako rehetra izay nomeko anareo, ary tanteraka ireo faminaniana rehetra izay nolazaina momba asy momba ny fiafarana izao rehetra izao. Aoka hiazakazaka anantona ny fanatrehako mandrakariva ianareo, ary dia ampahery anareo sy amela heloka anareo aho. Tsarovy fa betsaka tokoa variana amin'ny reaky soa fiainana izao, fa ianao kosa mifantoha amin'ny Andriamanitra ao. Fa na inona ataon'Andriamanitra dia manana antony tsara anaovana izany izy. Eo amin'ny izay fandinihanao ary ny zavatra mitranga eo amin'izao tontolo izao na eo amin'ny fiainana manokana, matokia an'Andriamanitra, minoa azo fiaintsy tanteraka, mihoatra noho izay fatokianao hafa rehetra, satria manana antony tsara anaovana ny zavatra rehetra Andriamanitra. Raha mijery aho ny fanafiana mahery vaika atao amin'ny finoanao dia mampahery anao ireo ankehitriny. Mandrapahatonga ny fitoeran'ilay fiadanana ao anatinareo. Mampahery anareo mba hahatonga izany fiadanana izany hiropaka tsara aminareo. Koa na misy aza ny fanafiana mahery vaika amin'ny finoanareo, izaho izay mampahery anareo mbanjinina, izaho izay efa nandresy ho tontolo izao eritreretana, izaho izay mivavaka eo an-tanakavan'Andriamanitra ray anareo sainina isan'andro, dia hitanareo fa hizotra ampilaminana ny fiainanareo. Manana tokoa aho antony hifaliana ny aminareo. Tsy mionona amin'ny fihazakazahana manatona ahazonareo fampiononana sy hery fotsiny ianareo, fa tonga ny koa manatona noho ny fitiavana ahy. Tsapako izany ary tiako ho fantatrao. Anio ary tsaroa fa tsy ho diso fanantenana ianao noviana raha miaraka amiko. Tsy ho ela tokoa dia ho aminareo ny voninahitro, dia ho mpandresy mandrakariva ianareo
raha mandeha amin'ny lalany mandrakizay. Hoy Jesosy avy any Nazareta, tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra. Tiantsika ny fitiavana mandrakizay. Jesosy io. Ilay finoana napetraka ao aty anatiny tokoa dia finoana tsy maintsy mandresy. Finoana izay ahafahana mihoatra noho ny olam-piainana rehetra. Mihoatra ny zavatsarotra rehetra. Mihoatra ny fanahy izay manimba ny fanatrehana ianao, manimba ny finoana ianao, manimba ny fahatokiana ianao. Fa ny kosa aorinao tsara tena anatinay izany fanamasina izany, azona miorina tsara amin'ny finoana, mitahiry tsara izay lazainao, manatanteraka izay zavatra rehetra tianao ho tanterahanay eo amin'ny fiainanay. Dia ny amin'ny fankatoavana anao amin'ny Tsipriany eo amin'ny lafim-piainana rehetra. Tosy tanteraka tokoa izany Tompo raha toa ka mihaino bitsiky ny fanamasina izahay, raha toa ka mioro-paka eo aminao izahay, raha toa ka ny soatoavinay dia miorina amin'ny fanjakanao, miorina amin'izay sitraka ao, miorina amin'ny teninao. Ampianao izahay Jesosy hiorom-paka eo aminao isan'andro, ka hivavaka mandrakariva, handre ny teninao isan'andro, hanoa izay lazainao, hanatanteraka ny sitraky ny fonao. Saotra tompony izany, midera ny laza, ny haja, ny saotra dia ho anao, ry tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, fa aminay kosa ny fahasoavanao Jesosy Kristy, ny fitiavanao Andriamanitra iray, ny hery sy ny fampiraisana avy aminao fanahy masina. Alleluia. Amen.